Miaravantsika tsy avindray ty talata fa 30 ny volana mety ary misaotra an'Andriamanitra mandrakarivotsika fa mbola velonaina ary andray ny teniny io entina angalana hery ihany koa andraisana toromarika. Mialohan'ny hidirantsika amin'izany dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara aty anay indrindra misaotra anao zahay fa mbola tombontsoa lehibe no anananay miaraka aminao. Misaotra anay ihany koa izay mitantana ny fiainanay tsirairay avy ary niangatahanay dia nianatrehanao feno anay naiza naiza toerana misy anay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao sakaiza mandrakizay. Sakaiza mandrakizay. Nalaina Matthieu 5:20 manao hoe fa miaria rena ho anareo any an-danitra. Amen. Ny fotoana rehetra rarotinao hanampiana ny rahalahy iray tra-pasahirina tavela ao anaty fahasahiranana zany na nohanana na entina nohanana asan'Andriamanitra amin'ny fanapariahana ny fahamarinana dia tena perla izay nona lefa mialoha sy apetraka ao am-baky ny lanitra voatahiry tsara. Misendra sy mizaha toetra anao Andriamanitra. Efa nanome fitahiny rehetra ho anao tamin'ny tanany mahatalanjona izy ary ankehitriny dia mitazana izay ampiasana azy ireny. Ahitana raha hanampy an'ireo mila fanampiana ianao sy raha hatsapa ny tobabidin'ny fanahy ka hanao an'izay azonao atao amin'ny alalan'ny nankinina taminao. Tombontsoa anao ny mangoraka sy manampy ny hafa. Saingy jamban'ny Andriamanitra izao tontolo izao ny masonao any ka tsy hitanao io vato sarobidy io dia ny fitahiana azo avy amin'ny fanaovana ny tsara, ny fahavitriana manao ny asa soa, ny fahavononana izara, ny fitiavana mifandray izay mampiorina tsara anao hiatrika ny andro ho avy sy azahoana ny fiainana mandrakizay. Ny fanantenana tokana ho anao dia ny manetry ny fonao eo anatin'Andriamanitra. Fa inona moa izany ny soa ho azon'ny olona hoy ny ten'Andriamanitra raha mahazo tontolo izao izy kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona hotakalo ny ainy? Miangavanao aho aza dia mikipy eo anoloan'ny loza mandindona anao. Ireo misasatra mikatraka mitady fantatra ny tombontsoa eto amin'izao tontolo izao dia sady jamba no adala. Mandany vola amin'izay tsy haniny izy ary misasatra amin'izay tsy mahavoky kanefa manana fiainam-pakatoavana izy dia manome fiadanana sy fanantenana ary fitahiana mandrakizay ho azy Jesosy. Tsy mahavidy an'ireo fanomezan-tsarobidy ireo na ny harena rehetra eto an-tany azy izany. Efa hifarana ilay alina fiambenana maharitra, feno asa mafy sy ady sarotra. Tsy ho ela dia ho tonga Kristy. Mifinoana ianao mieza maka mitaona ary manao izay azo atao mba hiala amin'ny tenanao ny zavatry ny tany ka engane mba ny anjelin'Andriamanitra no hanampy antsika mba hijoroantsika amin'ny fahamarinana mandrakariva. Aza vela ho velomaina ny asany, tsarovy Kalvarisy ilay sorona mahatalanjona sy mandrakizay natao teo amin'ny taranak'olombelona. Manasa anao anantona azy, manasa anao anantona an'i Jesosy amin'izao toetranao izao, tsy miandro hoe aleo aloha mbola anala ny fahotako aleo aloha anana tsara ny toetrako isika dia tsy afaka manamboatra ny amintsika. Fa amin'izao toetrantsika izao, amin'izao tsy fahamendrehantsika izao no asaina isika anantona an'i Jesosy satria izy irery ihany no afaka manova antsika. Izy irery ihany no herintsika sy namantsika mandrakizay. Fa tsy misy hafa azontsika anteherana raha tsy Kristy Jesosy irery ihany. Dia mba ao aminao tokoa anie izany teny izany amin'ity maraina ity. Manatona ny tompo avaozy ny fanoloran-tena, aza miandry, aza mandana, aza mangatakandro fa sarobidina ny fotoana io ary. Raha ny masina tsara indrindra misaotra anao amin'izany tena izany amin'ity maraina ity. Mangataka aminao izay mba avaozinao ny foamam-pananay ka
ireo tsy mety rehetra ao anatinay Tompo, esory ary omeo toetra vaovao izahay, omeo fomba fanao vaovao, omeo fomba fijery vaovao miaraka aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.